Dia mbava kosa mahakasika ny fizahantany, mampiroborobo ny toe-karena malagasy ny fizahantany manaja ny tontolo iainana. Tsy afaka mivelatra nefa ity sehatra ity manoloana ny faratsiny lalana eto amintsika. Fanadidina. Sehatra mampiroborobo ny toe-karena malagasy ny fizahantany manaja ny tontolo iainana. Mbola mipetraka olana ny tsy fahafahan'ny fizahantany mivelatra nefa ny faratsiany lalana miazo ny toeram-pizahantany eto amintsika. Antony nambaran'ny Tale Général Madagascar National Parks rafitra mitantana ny valajavaboary nandraisan'izy ireo andraikitra amin'ny fanatotsana tetikasa fanamboaran-dalana. Ny tena ataonay dia le désenclavement le toerana misy tourisme. Fantatsika rehefa tsy tonga any amin'le toerana misy an'le produit touristique ny touriste dia manahirana. Dia iny le tronçon miala amin'ny lalana ngezabe zany makany amin'le parc iny tena nanaovanay investissement betsaka. Napetraka tamin'ny mpamatsy volam-piarahamonina ato aminay io dia nanaiky ry zareo. Ny tena lava zao raha tomboko amin'ny tena lava aveo dego zay mandeha any Pasindava satria Pasindava fiantsonan'ny sambo mandeha any amin'ny Mosiara izay misy valan-javaboary tantaminay ary tsara tarehy mihitsy ary efa manomboka betsaka ny touriste dia namboarinay lalana efa eo amin'ny 30 kilometatra mahery. Zao tsika miteny zao ary otokanana izy io miaraka amin'ny fitondram-panjakana mihitsy alohan'ny farantaona zay ny firariana. Ny eny Lokobe misy lalana ao Lokobe fantatra zao fa nanangana parc national zay tao Lokobe nanahirana tao dia misy lalana koa le makany amin'le toerana mihitsy nany vita izy zao vitanareo eto amin'ny sary eto zany. Ny Tanisalo makany Anamaza nanahirana izy io nefa io anisan'ny tena be mpijery mihitsy ny tany Namaza. Namboarinay ny lalana rehefa ndraisan-dahatra ny mpamatsy vola vita ny lalan'ny Namaza. Ohatran'izany no anaovana resaka miaraka amin'ny mpamatsy vola mifehiny zany dia anaovana désenclavement le toerana misy amin'le parc fa ny tena fehiny zany dia zay iny lalana iny rehefa vita indrindra rehefa ivelany lavitra ny parc dia mampiasa azy daholo ny olona rehetra. Sahala amin'izany any Mangoka avy any Diego zany lalana 30 km zany milaza aminao fa ny tombontsoa azo zany betsaka. Lalana 5-10 kilometatra manodidina ny valan-javaboary 10 no vitan'ny MNMP hatramin'ity taona 2024 ity. Antoka ahafahana mampiroborobo ny fizahantany ny fisian'ny lalana hoy ny Tale Général ny MNMP. Anisan'ny sosokevitra narosin'ity tompon'andraikitra ity ny tokony ametrahana ao anatin'ny laharam-pahamehana amin'ny fandaran'asa fanamboaran-dalana no tanterahan'ny fitondram-panjakana ny fanokafana ny lalana amin'ny faritra Mananarena ara-pizahantany.